Jaona toko faraiky amby folo andiny fatimy amby roapolo manao hoe izao no fananganana maty sy fiainana izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray. Tanana manangana amin'ny maty. Tanana manangana amin'ny maty. Izay no hevitry ompinitsika androany andeha hiaraka hivavaka isika. Ray malala o zay ny an-danitra, misaotra anao izay satria mbola afaka miatrika izao fotoana izao izahay. Andray ny teninao, mitenena fa miaiza zanakao, ary eo ka ho avelanao ny fahotanay tsirairay avy. Ny teninao Tompo dia hitondra fanantenana, famelobelomana ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Andro fadimy sady isika rasana bava malala isany, ary inoko fa salama vatana isika na reny ny afatra rehetra omaly samy nangataka ny fandriny ny mety aretina izay any aminazy any satria dia ny afatra omaly dia mifampitohy ny amin'ny afatra androany. Omaly isika dia nandinika ny amin'ilay tantaran'ilay vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona rehefa ela ny tadiavana an' Jesosy. Nitety mpanao fanafody maro, nitety dokotera maro, kanefa tsy nahita vahaolana. Fa izao niandry an' Jesosy izy. Ary rehefa niandry an' Jesosy izy dia mifanety ny vahoaka. Tao amin'ny fotoana eo ihany koa dia nisy lehilahy antsoina hoe Jairo, narary ny zanany 12 taona, tsy kisendrasendra izany ilay vehivavy 12 taona naharariana, ary ny Jairo indray dia le zanany 12 taona mihitsy no narary. Ary ao amin'ny Jaona toko 8:7 sy ny teo alohany dia miresaka n'ilay tantara izay niresantsika maly. Le vehivavy nandritra 12 taona nandalo Jesosy dia nitety fanafody, nitety mpimasy, tsy sitrana. Fa rehefa nandalo Jesosy dia nikitika ny ravin-damban'i Jesosy dia sitrana izy. Fa ity zanak'i Jairo ity kosa 12 taona izy narary ihany koa. Fa izao tsy sitrana fa maty razazavavy. Ary teo ampanasitra n'ilay vehivavy narary nandritra 12 taona no indro tonga ny afatra manao hoe aza sahiranina amin'izany intsony ny mpamonjy fa maty ny zanakao. Maty ny zanakao. Amin'ny andininy 7:20 zany dia miresaka fa efa maty ny zanak'i Jairo. Moa ve mbola misy fanantenana ve? Raha miresaka ny aretina isika indraindray mbola manantena ny sitrana ny olona marary. Ny fa na dia ny olona eo ambava ahoana amin'ny fahafatesana azy, manantena ny sitrana. Fa izao ny zanak'i Jairo efa maty dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe mbola mety hisy fanantenana ve ny amin'ity zanany efa maty ity. Ny olana eto zany rehefa komanaiza dia izao narary le zanany. Nidodidodina akany amin'i Jesosy izy, niazakazaka. Ary ny olana koa eto izao hoe ny olona rehetra mila an' Jesosy. Fa rehefa ela ny ela tsy tratra ny ain'le zaza dia maty le zaza. Nitomany, nisaona ny olona. Ary tamin'izay fotoana izay dia verevitra ny dadany ity tovovavy ity satria ny zanany vavy tokana no indrisy fanandao amin'ny tany. Mety efa ela koa ianao no verevitra teto amin'ity fiainana teto tany ity. Mety efa nandao anao ireo havatiana, mety voatsela akory, mety herinandro lasa zay na mety andro vitsivitsy lasa zay nandao sakaiza tena tianao indrindra ianao. Verevitra ianao. Kanefany dia tadio ny tantara n'ity zanak'i Jairo ity. Amin'ny fotoana mahaverevitra azy indrindra no indro fa mijoro indray Jesosy, no indro fa mitsangana indray Jesosy, ary no indro mampahery Jesosy. Ny olona rehetra mety nandao
ny olona rehetra mety nanakana hoe aza sahiranina tsony Jesosy fa izao i Jesosy dia tsy mba mandao ny amin'ny fahoriana izay mandalo eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny 120 amin'ny Lioka toko 9 vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy fa azy ny teny. Lioka toko 9 120. Fa Jesosy raha naharea dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Rehefa marary isika, ny aretina riavako dia zao mitaky finoana ho an'ilay olona marary zay vao sitrana. Tahaka an'ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona, hitantsika eo ambony ny tantara, fa nitaky finoana taminy zay vao sitrana izy. Aretiko indray dia marary ilay zanakavaviny Jairo, ary tsy vita marary fa maty mihitsy. Dia hoy izy ilay tompo i Jesosy Kristy dia niteny sy nilaza manao hoe mino fotsiny ihany dia anina izy ozy izy dia ho velona izy. Mitaky finoana ihany koa riavako malala isan'ny fananganana maty. Ary raha manam-pandriana isika nitsangana amin'ny maty ndray androany raha sanatrika handalo fahafatesana amin'izao fahavelomantsika izao, ataovy azo antoka fa betsaka ny finoantsika an' Jesosy. Ataovy azo antoka fa mino an' Jesosy ianao, ilay afaka manangana maty, ilay nandresy ny fahafatesana. Fa raha tsy nonao zany dia tsy hisy izany. Andeha ny 120. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navela niara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jona ary Jakoba mba amin'ny ray aman-dreniny ihany. Najanona tao ala-trano zany ny vahoaka, fa Jesosy niaraka amin'ny mpianatra miaraka amin'ny ray aman-drenin'ilay zaza no teo. Riavana, maneho izany fa i Jesosy dia te haneho ny voninahiny. Maneho izany fa mahaliana an' Jesosy mihitsy ny miditra ao anatin'ny tokantranony olona anankiray. Ary indrindra ny tokantrano izay feno olana, ny tokantrano izay misy ranomaso, ny tokantrano izay misy ny atao hoe very fanantenana, mahaliana an' Jesosy. Ary niditra tao anatin'ity tokantrano izay efa very fanantenana ity Jesosy. Andeha ny 2:50. Izy manao hoe ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe aza mitomany, fa tsy maty izy, fa manina ozy izy? Fa matory. Oharin' Jesosy amin'ny toromaso zany no fahafatesana. Ary izany mihitsy no asehoan'ny fahafatesana riavako malala isany. Tamin'ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia niza maty, haitsika tsara ny tantaran'i Lazarosy, fa noharan'i Jesosy tamin'ny toromaso, matory Lazarosy sakaizantsika ozy. Ary eto ihany koa dia ampitsahivon'i Jesosy fa izao tsy maty raha zazavavy fa matory. Ny olona matory dia antenaina ifondray. Ary i Jesosy dia manana fandriana hamohany raha zazavavy. Riavana, ireo sakaizantsika tiatsika, ireo havatsika izay nodimandry dia taddio fa tsy maty izy ireny fa matory. Raha nino izy tamin'ny fahavelomany. Ary isika koa raha mino amin'izao fahavelomantsika izao hoe Jesosy afaka manangana antsika maty, dia izao raha sanatrika tsy maintsy handalo fahafatesana, dia izao ho atsangana indray isika. I Jesosy zany no vahaolana farany ho an'ity fahafatesana ity. I Jesosy zany ilay nandresy ny fahafatesana, ilay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro no afaka hampandrisanao amin'izany fahafatesana izany. Inona no antony tsy anatonanao an' Jesosy? Inona no olana tsy afahanao mandray ny tanan' Jesosy? Andeha ho toizantsika ny toyan'ny tantara. Andeha ny 7:50. Rehefa nahare izany reto olona nitomany sy nisaona reto dia nime an' Jesosy satria fatany fa efa maty raha zazavavy. Ozy ny olona hoe efa maty anie izy ao efa tsy hevitra intsony izy ao.
kanefa ry avako malala isany tena me fanantenana indray Jesosy. Zao voalazany ao amin'ny Jaona toko 1:15 Jaona toko 1:15 manao hoe hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray. Takina amitsika ry avako ny finoana. Ary raha manam-pandriana isika ny indray androany hitsangana amin'ny maty ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. De masava izany tenin'Andriamanitra izany. Mino zany va isika fa i Jesosy de afaka anangana amin'ny maty. To te ilaza Jesosy Kristy ao amin'ilay Luka toko 9 izay hitantsika teo, to te ilaza izy manao hoe tsy misy atahorana neny amin'ity fahafatesany ity. Inona no mampitomany anareo? Inona no isaona anareo? Fa eto ry avako milay isany te manome fanantenana ho andray aman-dren'ilay zazavavy Jesosy Kristy. Andeny ny 4:15 ao amin'ny Luka toko 9 4:15. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe ry zazavavy miarena. Nanenina Jesosy ozy. Nandray ny tanany Jesosy ry avako malala isany. No raisiny le tanany ra zazavavy zay noverina fa maty. Ary netina izy manao hoe ra zazavavy miarena. De nanenina lay ra zazavavy tao aorianan'izay aitsika ny toen-tantara de niarina ra zazavavy. Velona ra zazavavy. Nahazo aina ra zazavavy. Ry avako, mampatsiahy ilay famoronana tany Edena izany. Rehefa teo ilay vovotany tamanga de namboarin'Andriamanitra, nasiany maso ny sofiny sy ny sisa vita, de nasiany fofonaina de tonga olombelona. Ary maneho izany tantara eto nasiany Jesosy fofonaina indray tao amin'ny razazavavy. Ary sady nandray ny tanana izy. Ny tanany Jesosy de tanana manangana maty. Ary rehefa ho avy any amin'ny rahalanitra izy amin'ny fotoana izay amin'ny ora-tsy-apozina, ireo zay mino azy azo antoka fa ho atsangany amin'ny maty. Ireo zay nanankina amin'ny fiainany teo amin'ny Jesosy azo antoka ny ho aviny. Fa amin'izay fotoana izay de ho atsangany Jesosy amin'ny maty. Amin'izao fahavelomantsika izao dia misy anjely mpiambina anankiray manaraka atsika. Naiza misy atsika zay ny ivavahana rehefa mifoha maraina, zay ny anaovana fiambenana maraina mba hiarovana io anjely io atsika tsiray avy. Naiza aleanao de eo foana io anjely io. De zao, rehefa mandalo fahafatesana ny olona anankiray de mandevona ny olona, mandevona. Ary tonga eo amin'ny fasana ansitrihana an'ilay maty de mody ny olona, fa le anjely kosa eo, le anjely mpiambina. Gamba mijery anao farany eo gamba io anjely io de lasa izy. Amin'ny fotoana izay iverinan'i Kristy ny amin'ny rahalanitra de io anjely io, le anjely mpiambina no amohanao indray ary afaka andray ny tananao izy. Fanantenana lehibe izany. Mety efa nandalo fahafatesana ireo havanao, taona maro lasa zay, volana vitsy lasa izay, angamba mety andro vitsy lasa izay, mety minitra vitsy lasa izay, kanefa manana fanantenana. Fa raha nanankina amin'ny fiainany teo amin'ny Jesosy izy, azony atao no hitsangana amin'ny maty indray rehefa ho avy ny amin'ny rahalanitra izy. Ao anaty koa moa voalazan'ny Tesalonianina voalohany, izay no amarana antsika anazy. Tesalonianina voalohany toko 4 andeny 17. Tesalonianina voalohany toko 4 manomboka amin'ny andeny 17 no hojerentsika ary lasana baba malala isany. Dia hovaketsika hatramin'ny andeny 17 vakina aminaran'i Jesosy. Lohateny lehibe dia manao hoe ny avian'i Kristy sy ny toetran'ny kristianina izay nodimandry aminaran'i Jesosy. Vaketsika izany, fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalay ny amin'izay modimandry, mba tsy alelovana nareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana,
fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo dia tsy mba hialoha lalina izay efa nodimandritsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fionarik'anjely, ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Rehefa ho avy Jesosy zany raha lasina bava malalaisany dia izao ho foazina ireo izay nino azy ka nodimandry, ho arin'ny Tompo amin'ny fodina mandry izany fahafatesana izany. Ny hoe modimandry dia izao raha ody any ambobary azany zao rehefa avy eo dia izao tratrariva dia tsy maintsy matory eo Ambomandroso alohany, dia matory eo Ambomandroso ao dia ifora pitsimay dia izao modimandry, mandry eo Ambomandroso zany, nodimandry dia avy eo ny fo maraina indray dia mitoy ny lalako makany ambobary avy eo, tonga any ambobary ny apitsiny iny. Izany hoe ny olona nodimandry zany dia ny olona mbola ifo indray rapitso, ho arin'i Jesosy amin'ny fatoriana, amin'ny vodimandry ny fahafatesana. Ka izao isika izay te ho velona raiso ny tanan'i Jesosy, fa ny tanan'i Jesosy dia afaka manangana maty, ny tanan'i Jesosy dia afaka manasitrana, ny tanan'i Jesosy revaka malalaisany dia feno hery, ny tanan'i Jesosy dia feno fitahiana, ary ny tanan'i Jesosy dia afaka mamela heloka. Anio fandrinao velona indray zany tanan'i Jesosy zany. Tombotsoa manahoana loatra rery havako izany fandraisana ny tanan'i Jesosy izany, izovy amintsika no tsy tia azo izany tombotsoa lehibe izany. Ho aho manokana dia nisafidy manao hoe Jesosy voninao ny andray ny tananao. Tsy misy anarana hafa azahoana famonjena, tsy misy anarana hafa azahoana fiainana afa-tsy ny anaranao Jesosy. Noho izany andray ny tananao a Jesosy. Ho anao izay manatrika izao fotoana izao, misy amintsika ny atokantrano amin'ny voninandroany manao hoe Tompo voninao ny andray ny tananao, voninao Jesosy io ny anompo anao isan'andro san'andro. Raha misy andeha izy hiaraka hivavaka amiko, tiako nitondra bavaka azy amin'ny tean'io ity, andeha hiaraka hivavaka isika. Hivavaka isika. Fitiavana manahoana loatra re Jesosy io no avelatrao eo aminay tsara avy, na me fanantenana ho anay ianao, na me fanantenana sy toko ho anay ianao fa mamela ny elokay, manome fitahiana ho anay, manome hery ho anay, ary indrindra ray malalo afaka manasitrana anay. Fa amin'ity ity kosa Tompo dia mbola nomenao fanantenana izay, fa na dia mandalo fahafatesana azy izahay eny, reo havana malala izay tianay indrindra, sakaiza tianay, dia nomenao toky izay fa rehefa ho avy eny amin'ny rahoanlanitra ianao Jesosy io dia afaka manangana azy ireo amin'ny maty ianao. Ataovy velona ao anatinay izany fanantenana izany, ka na inona olana, na manakory alehibean'ny olona izay alefan'ny Satana, omeo hery izahay ahafahanay mandresy, dia andresy ilay fahafatesana. Tehirizy ho anao izay tsirairay avy, ary mitahiny tokantrano izay nanaraka izao fotoana izao ianao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen.